Mana isanandro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo. Falindray miona aminao eto amin'ny fotoanany mana isanandro ary dia mirary ny fitahin'ny Tompo anao sady misaotra anao koa tonga indray eto amin'ny fotoana ifanaovantsika iarahantsika mandinika ny tenin'ny Tompo. Ny toy izay fahitantsika omaly ihany no vakitsika an'io dia ny Lioka 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 5:20 toy ny hitantsika omaly dia ny amin'ny nitsaranan'i Jesosy sy nanolorany Pilato azy ombona tamin'ny hazo fijaliana. Ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 5:20 no vakitsika an'io nefa alohan'izany dia tsara mbola iara-mivavaka aleo isika. Andriamanitra ranay izay ny an-danitro, misaotra anao indray izay noho ny famindramponao, vanginao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny toerana misy anay tsirairay avy na aiza na aiza. Famindrampo manko izany ry Tompo, ka dia misaotra anao indrindra izay, misaotra noho ny andro vaovao, misaotra noho ny fahasalamana omenao izay manana izany, ary misaotra anao koa izay raha afaka mivavaka an'izay rehetra marary nefa mba miaino koa ny teninao na iza na iza. Andriamanitra, vavaka manokana ho azy reny zahay, mba ho ampaherezinao izy, ho atanjahinao amin'ny finoana, fa tsy manambara akory izany fa manadino azy ianao. Manapirofo kosa izao teninao izao, fa tsy adininao izy na eo ampandriana azy. Mangataka aminao ary zahay Tompo mba hotahinao ny teninao izay ho vakinay ankehitriny. Ka ianao no sady ampitenin'ny mpanomponao izay hanazava izany no ampitoetra koa ny fanazavana ao anatin'ny fonay mba hitondra fiainam-baovao sy hero anay amin'ny fanomponanao mandrakarivany ny teninao izay teny fiainana. Amin'ny anaranao ry Jesosy malalanay eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Lioka 7:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 5:20 no vakitsika. Amin'ny anaran'ny Tompontsika. Ary rehefa nasain'ny Pilato novoriana ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka ary ny vahoaka, dia hoy izy taminy, entinareo aty amiko ty lehilahy ty, toy ny nampiodina ny vahoaka, ary indro efa nanadina azy teto anatrehanareo aho nefa tsy hitako izay heliko ty lehilahy amin'izay ampanganareo azy. Tsia, na dia Herôda koa aza, fa namerina azy aty amintsika izy, ary indro tsy nisy zavatra nataony izay tokony hahafaty azy. Koa, faizako izy dia alefako, fa izy rehetra niantso mafy indray miredina nanao hoe, vonoa io, fa Barabasy no alefaso anay. Nefa, natao tao an-trano maizina io Barabasy io, noho ny fikimiana tao an-tanàna sy ny vonoan'olona. Ary satria tian'ny Pilato alefa Jesosy dia niteny indray izy, fa ny olona niantso kosa ka nanao hoe, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy izy taminy, fa niteliny, ka inona ary ny ratsy nataony? Tsy hitako izay helo tokony hahafaty azy, ho faizako izy dia alefako. Fa niantso tamin'ny feo maherin'ny olona ka nangataka hanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary nahery ny feon'ny olona. Ary Pilato dia nandidy hanao izay nangatahany, ary dia nalefa n'ilay natao tao an-trano maizina noho ny fikimiana sy ny vonoan'olona, satria io no nangatahany. Fa Jesosy kosa natolony hatao ny araka ny sitrapo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Inona ary ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika?
arak'izay hitantsika teto. Ny andinin'ny 17 ka hatramin'ny andinin'ny 15 ary mitohy hatramin'ny andinin'ny 12 de izao hoe tsy nahita eloka tamin'i Jesosy mihitsy Pilato, ary niaiky azy izy na izaho na Heroda samy tsy nanaiky ny fiampanganareo, tsy nampitio vahoaka mihitsy ty Jesosy ty, tsy hitanay mihitsy zay zavatra nataony. Miariary zany ry havana, fa tena marina io Jesosy io, tena marina izy. Nanadina azy Pilato, nanadina azy Heroda, tsy nahita mihitsy fahadisoana teo aminy. Fantatsika ihany nefa fa na de tsy nisy fitaka aza teo ambavany de ho hitantsika ny tantara. Manontany anao aho, inona ny mba eloka hitanao tamin'i Jesosy? Nahita ve ianao? Ny eloka hitan'ny sasany tamin'i Jesosy manko de ny hoe navavaka de tsy nivaliany. Ahoana ny olona mangataka, za tsy mba meny, anona mangataka de mahazo tahaka an'izao, za mangataka de tsy mba mahazo. De zany no anamelohana an' Jesosy Tompo. Misaotra masinao nefa ry havana de zao. Misy farafahakely ny zavatra azontsika jerena, misy karazany 7 ny sakan-dalam-bavaka ao raha miresaka amin'ny Tompo ianao. Ianao mitsara an'izao, tsy marina mihitsy lay Jesosy, aizaka de samy niara-nianatra teo daholo zahay, za tsy afaka izy afaka mpanadinana. Samy nanao an'izao de izy nataony an'izao za, de zany mahatonga ny olona hanameloka an' Jesosy. Tsarovy nefa ry havana. Fa hitantsika ao maly tsy fahagaganana famantarana no anatonanao an' Jesosy, fa ny fitiavany anao de nanoloran'ny ainy solovonanao teo ambony hazo fijaliana. Fa ny Isaia 17:15 de manambara fa nampahoriny izy nanely tena ka tsy nyloabava, ary de noelohiny izy na de tsy nisy fitaka aza teo ambavany, na de tsy nanana fahadisoana azy izy. Ianao ve ahita fahadisoana am' Jesosy? Tsy mahita koa ianao. Ary eto ry havana dia mahafaly raha ohatra ka nitazon'ny Pilato hatramin'ny farany zany, saingy ny mampalahelo de zao, tsy nitazoniny hatramin'ny farany zany. De eo no milaza amitsika indray ny fahamarinana faharoa, fa mpitsara tsy marina Pilato, mpitsara tsy marina Pilato. Ny 9:40 de hitantsika eo izy zao vao nilaza hoe tsy hitako mihitsy zay tokony heliko ty lehilahy ty, alefako izy, tokony alefako mihitsy izy, saingy zao ho faizako izy de alefako. Mahagaga zany. Olona tsy hitanao zay helonko nahoana no faizana, fa inona no antony amaizanao azy? Ny olona ne matoa faizana misy fahadisoana nataony, misy ditra nataony, ary eo de ahitana sahady na mahampitsara tsy marina ny Pilato, hanafay olona tsy meloka. Nahoana raha vitsorana fotsiny am'izao izy? Mpitsara marina ny ianao raha mpitsara marina Pilato de tokony ho vitsorany ny Tompo. Fa naninona ny tsy novitsorany izy? Hitany miariary zao fa tsy meloka izy, tsy meloka izy. Ko nahoana no mba ho faizina, nahoana ny tsy ho vitsorana? Ny antony tsy namitsorany azy ho hitantsika, fa ny vahoaka de nanakalo an' Jesosy tamin'ny mpamon'olona, nanakalo an' Jesosy tamin'ny mpamon'olona ny vahoaka. Raha manomboka mamaky ny 9:20 sika ka hatramin'ny 9:20, averintsika kely ho vakina nge, fa izy rehetra ny antso mafy ndray miredina ka nanao hoe vonoa io, ka Barabasy no alefaso ho anay. Nefa natao tao an-tranomaizina io Barabasy io noho ny fikimina tao an-tanàna sy ny vonon'olona. Hoy izy tamin'ny fahatelony, inona ary no ratsy nataony? Tsy hitako zay elony tokony hahafaty azy, ho faizako izy de alefako. Ry havana, mpitsara tsy marina Pilato. Ho faizanao ny olona tsy nanao meloka, ho faizanao eto ndray le olo meloka ny natsony olona hoe Barabasy alefa ho anay. Natakalony olona lay mpamon'olona, mpampikomy vahoaka, mpampitabataba lay Jesosy zanak'Andriamanitra. Te andefa ihany satria hita fa marina Jesosy, mba te andefa ihany Pilato. Kanjo miariary havana, fa fon'olombelona ty de tena mahamenatra, mora mivadika ny fon'olombelona. Vao malony ny antso hoe
isaoriny ny mpanjaka avy amin'ny anaran'i Davida. Zao de hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Atakalony olona mpamon'olona Jesosy Tompo. Mba manao anary ny fonao. Iza ny tianao? Mpamon'olona sa Jesosy? Ny mpamon'olona sa Jesosy? Iza no atakalonao an Jesosy? Ry havana, ny zavatra zay mahafaly de izao. Ilay Jesosy zay tsy tian'ny olona io, azony nataony eny niala tam'izany zavatra zany, fa naninona ny tsy niala izy. Naninona ny tsy niala ny Tompo, satria te hanome antsika fo vaovao tsy mora mivadika izy. Ka rehefa nanaiky isorovony antsika teo ambony hazo fijaliana ny Tompo, noelohina tsy meloko izy, maty isorovony antsika teo ambony hazo fijaliana izy, de ho hitantsika fa ny fanekena izany no ananantsika fo vaovao, tsy vadibadika tahaka ny fon'ny jiosy mpamon'olona, manakalo ny Tompo amin'ny mpamon'olona. Ry havana, mila fo vaovao ary isika, vokatr' zany nanakalozany fon'ny jiosy any Jesosy tamin'ny mpamon'olona izany. Vokatr' zany no ananantsika fo vaovao. De hosika hoe akaso ihany zany fa natakalo tahaka zao tahaka an'izao, ratsy ny fon'olombelona, fo ratsy zany fon'ny jiosy zany, fa fo mamela eloka kosa no fo hitatsika raha afaka fotoana foy. Ary zany fo mamela eloka izany no nahatonga antsika anana fo vaovao ihany koa. Ny fahamarinana farara hitatsika. Intelo Pilato mba te handefan Jesosy, nefa gouvernoura resim-bahoaka tsy miorina tsara Pilato, tsy niorina tsara tamin'ny fitazonana ny fahamarinana Pilato, fa resiny feon'ny vahoaka izy, tsapany fa tsy meloko ny Tompo. Anana ny fahefana ny anafaka an Jesosy, ary nomen'Andriamanitra azy zany fahefana zany. Nomen'Andriamanitra ny Pilato mihitsy zany fahefana hanafaka an Jesosy zany. Jaona toko 7:20, andininy 2:1. Vakitsika nge manomboka amin'ny andininy 9. Ary noho ny reny Pilato zany teny zany de vao mainka natahotra izy, de niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe avy aiza moa ianao, fa tsy namaly azy akory Jesosy. De hoy Pilato taminy, tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao fa manana fahefana andefanao aho, sady manana fahefana hanombo anao amin'ny hazo fijaliana koa. Fantatry Pilato anie zany, anana ny fahefana ny mandefa ny Jesosy sy ny manombo azy amin'ny hazo fijaliana, fahefana eo am-pelantanany zany, fantany zany. Zao nefa nolazain'i Jesosy, ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomenanao avy any ambony zany. Nomenanao avy any ambony zany fahefana zany. Zany hoe ny fahefana eo am-pelantanany manam-pahefana de avy amin'Andriamanitra zany. Jesosy Tompo mihitsy no milaza zany. Ary tena manana fahefana ho nanafaka azy mihitsy Pilato. Saingy zao no hitatsika, nahery ny feon'ny vahoaka. Eo moa ry havana indraindray misy ihany miteny hoe ny feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra. Feon'Andriamanitra ve no anameloka ny marina? Feon'Andriamanitra ve no manao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy? Eny hoy ny olona hoe eko zany efa programan'Andriamanitra zany ko, fa tsy Andriamanitra ry havana. Tsy Andriamanitra no te hanameloka ny marina, fa saingy zao mba azahoana mamonjy antsika de nekeny zany. Neken'Andriamanitra izany. Nahery ny feon'ny vahoaka. Eo ry havana dia tsara ihany ny andinian'ny manam-pahefana rehetra. Tena ny amin'ny hoe feon'ny vahoaka haninona moa zany feon'ny vahoaka zany? Feon'ny vahoaka hanameloka ny marina ve? Raha feon'ny vahoaka hanameloka ny marina no ekenao, de malahelo ilaza aminao fa hanombo an Jesosy amin'ny hazo fijaliana indray zany. Ary raha ny fitiavana voninahitra eo amin'ny maro, na ny fitiavana seza, fiarovana ny seza no hanekenany tsy fahamarinana, de mazava loatra ry havana. Fa efa nanatrika ny fitsarana hatramin'ny elany zay Pilato hoe taona vitsy monja ihany taorinany zao, de nalana taminy zany fahefana zany. Ry havana, gouvernoura resim-bahoaka tamin'ny tsy marina Pilato. Tandreme, manahatra anareo rahalahy manana fahefana amin'ny lafiny rehetra. Tandremo ny fitsarana tsy marina, tandremo. Ary ianao koa
ianao anena tianao na tsy tianao afaka mitsara an' Jesosy koa ianao ianao izaho afaka mitsara azy aho satria zay rehetra lazaina momba an' Jesosy dia ananako fahefana ny mitsara izany na izaho manaiky an' Jesosy ho mpanjaka sy tompo na izaho manaiky ny fiampangana azy tsy ho mpanjaka sy tsy tompo safidy ene zany anananao fahefanako ny hanaiky an' Jesosy na ny mandazy tsy latsa-danja noho ny fanamelohan'ny Pilato an' Jesosy ny nampahoriany Paoly apôstôly raha mbola tsy apôstôly izy sy ny nampahoriany Sinediona reo nanaraka an' Jesosy tompo reo nanaiky an' Jesosy ho mpanjaka ireo koa dia noelohina ary moa ve tsy nitondra ny mpianatry ny tompo mpifatotra ho an'ny Jerosalema no nampiazakazaka ny Saoly ho an'ny Damaskosy nakany fahefana avy any amin'ny mpisorona fa teny an-dalana dia niantso ho an'ny Saoly Jesosy tompoka nanao hoe Saoly Saoly nahoany ianao ny manenjika manam-pahefana hanenjika an' Jesosy Saoly saingy ny fanontaniana napetraky ny tompo taminy dia ny hoe nahoana aho no enjenao nahoana fa inona ny raha tsy nataoko no enjenao aho da rapoka ilay Saoly iza moa ianao tompo izaho ny Jesosy zay enjenao ianao mihevitra fa reny mpianatry reny no enjenao reny mpianatry reny no enjenao tsy fantatrao nga fa ao anatin'izy reny aho koa tsy izy no enjenao fa izaho manam-pahefana itsara an' Jesosy koa ny tsirairay manam-pahefana hanameloka an' Jesosy koa ny tsirairay nefa raha manameloka an' Jesosy ianao izy ndray ary no anamarina anao Pilato gouvernoura resy ny feon'ny vahoaka noho ny fitiava-tseza filana sitraka amin'ny olombelona ry havana malala ry kristianina malala aza ny sitraka amin'ny vahoaka re no anakalozanao an'i Kristy ka hitsaranao azy hanameloanao ny heviny hitsaranao ny teniny fa tsy ahasoanao anie zany omeo ny asin'ny mahandriamanitra azy ny tompontsika omeo ny asin'ny mahandriamanitra azy ny tompontsika na manam-pahefana ianao na vahoaka entina ianao aoka hoeketsika ho tompontsika izy e fa tsy hoelohina ny amin'ny nanambaran'ny tenany ho tompo sy mpanjaka fa i Pilato ve nalefany lay tao an-trano maizina noho ny fikimina sy ny vonon'olona andininy 520 mahagaga dia mahagaga ry havana ary maonena dia maonena ny zava-nisy tany Jerosalema miariary ny tenin'ny tompo hoe izao ny fanamelohana tonga teo amin'izao tontolo izao ny mazava nefa naleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava naleon'ny Barabasy toy izay Jesosy Havako raha mba homena safidy ihany ianao aleo re manatona an' Jesosy alao re manaiky an' Jesosy ho mpanjaka sy mpamonjinao hoe Barabasy ve mpamon'olona ve no ekenao zany ve no alefanao fa Jesosy hoelohinao tsy ho ianao anie zany fa isika rehetra samy anaiky fa maty ny solovoina antsika teo ambony hazo fijaliana tokoa Jesosy kanefa nitsangana tamin'ny maty izy ary nanjary mpanjaka atsika izy ka manomboka hatramin'izao na iza isika mandreza ho afatra izao dia samy safidy ny ampanjaka an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika samy safidy any Kristy ho tompontsika isika ka na iza miteny amintsika manohitra ny tenin'ny tompo dia hosahintsika ny teny tahaka ny Paoly hoe nahoany ianareo no mitimanika mampangorakoraka ny foko voninao tsy ny afatotra ihany fa na dia ho faty any Jerosalema aza mba ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy satria raha noelohina Jesosy no izy nilaza ny tenany hoe tompo sy mpanjaka dia izy kosa no asandra atsika ho tompo sy mpanjaka ary raha manam-pahefana ianao hoe tandremin'ny feon'ny vahoaka manameloka an' Jesosy fa tsy ahasoanao zany tsy elakory dia niongana ny Pilato hoe ny herena dia izao ho feno manam-pahefana manaiky an' Jesosy ho mpanjaka ny firenentsika hampanjaka an' Jesosy ary dia hanjaka ela ho mpitondra ela eto amin'ny firenenany izy satria
miara manjaka am Kristy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy izany eny tanitsika fa sambatra ny firenena zay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Ivavaka isika. Saotranao zahay Tompo amin'ny fampianarana omenao anay fa ny fon'olombelona tokoa manko dia mivadibadika. Ary na dia tsy mahita ny fahadisoana teo aminao aza Pilato dia tsy menatra akory izy nanakalo any Barabasy taminao. Jesosy eo tsy tianay anana an'izany toetra zany, tsy tianay zany. Fa mangataka aminao zahay, aoka re mba tsy anameloka anao zay, aoka mba ahay misafidy ny iaraka aminao zahay Mpamonjy eo, mba ho voninahitra ny anaranao ny fiainanay. Mivavaka aminao ny mpitondra anay rehetra zay, mba tsy hanana mpitondra tahaka ny Pilato zahay Mpamonjy eo, tsy hanana mpitondra tahaka ny Pilato sy Herody eto Madagasikara zahay, fa ny mpitondra eto aminay de hiara miasa aminao mba ho tonga ny eny fanjakanao ary atao ny sitraponao. Ry Andriamanitra rainay zay ny an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.